fantatsika fa ity androny 1 oktobra ity no fotoana voatondro anatanterahana solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny tatitra ho an'ny vahoaka ny Fianarantsoa. Arak'izao hitantsika amin'ny sary eto ambadika eto izao fa dia miatra neto ny mpitandro ny filaminana mandraratra amin'ny farany ny tsy hidiran'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mponina izay hanaovany solombavam-bahoaka tatitra eto i Baksa Andrianandra MBS Fianarantsoa miaraka amiketo ihany koa izao ny zava-misy Baksa raha araka ny fanazavana efa nentinao teto moa zany dia hoe efa tany amin'ny talata tany mpitandro ny filaminana no ny safy teto ary manao izao fisafona sy fanakana amin'izao. Marina mihitsy izay mirado efa hatramin'ny talata no nisy azy io zany hoe vao naheny sisondresaka zareo dia efa niatrana teto ny alina mihitsy moa zany ny alin'ny Zoma zany hoe maly alina dia efa nisy mihitsy ara ny natory teto ary androany moa dia hitantsika miratiraty teo efa anampahafantaritsika foana tamin'ny onjam-peo foana hoe miamafy ny sakana izay ataon'izy ireo ary ny faritra manodidina dia efa tsy azo lalovana tsony mihitsy na hoe olona andalo na olona monjy toeram-piasana dia tsy azo atao tsony mihitsy mandalo etỳ Magro fa lasa zone rouge moa zany no ilazana azy amin'izao fotoana izao etỳ an-toerana. Miandry ny tatitry ny député moa zany zay député de Madagasikara dia raha ny zava-misy eto nefa amin'izao fotoana izao fotoana amiroa dia ohatran'ny mpitandro filaminana be no eto dia ohatran'ny mametraka ihany izay vahoaka amin'ny Fianarantsoa hoe izany ve ny démocratie apetraka eto amin'ity firenena ity tatitra no andrasan'ilay vahoaka nefa ohatran'ny mpitandro filaminana be dia be manakana an'ilay vahoaka ka tokony manana zo zany ny vahoaka tsirairay mba hihainy tatitra na avy amin'ny mpitondra fanjakana zany na avy amin'ny mpanohatra dia izay ny tadiavin'ny vahoaka inona marina zava-mity eto anatin'ity firenena ity fa tsy izao ny démocratie. Izay zany raha tonga eto dia hihainy tatitra ny député tonga mahaloha zay satria lazaina fa 200 ihany no mahazo miditra ao dia tonga loaloha teto rehefa tonga eto nefa dia mpitandro filaminana no manemitra ty toeran'ny Magro ty tsy mahazo miditra ao tsy any ivelany anga izay no anao fa ao amin'ny Magro ny enceinte-ny Magro ka izahay te hihainy tatitra ny tatitry ny vahoaka ny député arabe ny tsy manao tatitra ka ny manao tatitra mahaliana anay indray no tsy amelana anay. Raha elo zany izao fahitana izao zava-misanga zao satria hitanao na tsony izay ho avy dia izao no hita izao zavatra hita maso izao ozy hoe tena aminay dia tsy ekena intsony izao fanaovana fampiretampiretetana ny izy ty ny vahoaka izao sy tena tenena fa tena tofoka be ny fonay dia tena tsy hitako izay tiako tenenina fa aloha izany aloha dia tsotra hoe na ny mpitondra fanjakana dia tsy mahay an'izany démocratie zany ary mitory an'ilay tsy fanajana ny zon'olombelona. Tonga eto izay na eny hoe izy tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka ho an'ny vahoaka Fianarantsoa dia mba aliana amin'izany tatitra zany satria ho ana firenena zany izay no natongavana eto aloha izay ihany. Zay zany izao zava-misy dia izao hitanareo izao tsy avela manatona any tsy avela ena le tatitra hoe inona le tatitra zany dia izao. Raha ny solombavam-bahoaka sasany no inonao dia ohatrany hoe mandeha izy ity ny zavatra misy nefany raha mahita fa tsy mandeha. Nosakana hatramin'ny farany etsika saiko ny tanterahan'ireo solombavam-bahoaka sy ny vondrona mpanoramaty eto Fianarantsoa. Maro tamin'ireo olona no kasy hanatrika izany no kivy. Endrika fanampianam-bava no hita teto. Voafaritra ny lalam-panorenana ny fahazahoan'ny solombavam-bahoaka manao tatitra. Na dia niezaka nandresy lahatra azy ireo solombavam-bahoaka dia entitra ny baiko nomen'ny prefektora ireo mpitandro ny filaminana. Tsy matoky an'ilay olona endro indray zany nareo ve? Nefa olona mety mpidarana tsy atokisana andraitra androany sa izay indray ny tsy atokisanareo zany izay ke manao samboady tonga aty fa tsy olona fatritran'olona sanatria mivava hoe anao inona izay eo saotra betsaka anareo ny amin'izay miady ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny vahoaka malagasy saotra betsaka dia izay angamba no olona raha endrika raha avelanareo malalaka eo zahay tsisy mitabatapana dia miankavary reo vita kavary
mody efa niainanay zany efa fomba fiasanay zany fa maika izay lay mamosory olona no fanakasakana nareo nanao conférence de presse nanao miaina reny olona miaina zay zao ka tsy ampy le zavatra resana conférence de presse afa le mahita nanareo renge miaina nareo concerné fa lasa manao teny tsy valiana fotsiny zao zay miteny zao zao tsika miresaka nareo zao mamaly anay dia zay fomba mamaly anareo dia ohatra izay koa le miresaka amin'ireo olo reo eo ianao dia izy koa mba manana etaetany koa ny ampitainy aminao ianao solombaboaka Madagasikara hoe tia mba ampitao any zay koa zavatra hafa mihitsy koa zay mba afaka metraka fanontaniana izy tena hoe lalam-panorenana no manery anay ianao an'izao ao anatin'ny lalam-panorenana milaza fa manana zo sy adidy anao tatitra amin'ny vahoaka zahay fa manarakaraka zany le liberté fondamentale afahafahana fototra no maneho ny hevitra maneho ny fa ina moa zany communication droit liberté d'expression liberté d'opinion marina fa mpanohitra zay fa zay mampanohitra anay zay mihitsy no tena anehoany anazy satria tsy mahazo vahana zay sady tsy mahazo sehatra any amin'ny TVM raha hainao manjery-panjakana tsy mena an'izay alalana zany zay dia dikan'izany nyresaka amin'ny tafa mivatana no tena mampety anazy a dia lalam-panorenana no tsakitsahantsika rehefa tsy manatanteraka an'izay zany na ianareo manakana na izay anao an'ilay izy a dia manitsakitsaka an'ilay lalam-panorenana zany zay terena nitsaka lalam-panorenana le vahoaka mananjo ahafantatra ny vaovao droit à l'information liberté de communication zany rehetra zany a vao hitsakitsaka zany amintsika amin'ny teny zao dia mampalahelo izy hoe mpitandro filaminana zany nareo a zay solombavam-bahoaka dia terena nitsakitsaka zay satria hoe zay mibaiko avaiza le izy dommage moa zany le préfet somary misy lâcheté fa mialitsiny amin'ny teny anazy mievite ny olona rehetrarehetra dia tsy mandray telefona mitsoaka sinsisa atrehana ny raharaha rehefa ohatra zao satria ianao namena an'ilay andraikitra tonga eto fa tsy navela aminareo mpitandro filaminana fotsiny lasanareo ndray lasanareo misolovaika nakalana tsy tokony ianareo zany no tokony resahana lavabe ohatra zao fa matoa nandefa solo-tenanay nakaty a tsy hoe ny député natao anatitra ny taratasy eo aminazy akory tsy izay no asa raha ohatra ka zay ny zavatra tia hoan'ny s'adresser mihitsy amin'ny préfet tsy izay ny fomba fiasa monsieur le préfet misy mpiara-miasa aminay ary misy mpiaraka aminay a mametraka ny taratasy eo fa ianao miandry député ho avy eo aminao fa raha ohatra ianao ka tompony andraikitra dia atrehany io zavatra io dia ndao tsika efa presaka fa tsy mety zao zavatra atao zao hoe tsy mety ary zao le provocation zao dia manjary terrain zay anao zavatra hafa dia manjary zay ny zavatra mahatonga zavatra hafa zany zay le izy zao ny anaovantsika azy colonel ampanajana mihitsy ny fampiresantsika eto tsy misy eto ngamba hoe olona mifandraotra na fampatahotra na ohatran'izany fa miresaka aminareo zay vita ny resakitsika zay moa zany nangataka aminareo hoe o zahay le sivy menada non velo valina non valina le sivy menada fotsiny le sivy menada député fotsiny zany a lavinareo fandehanana eo dia niteny aminareo indray zany zay hoe ataonay ronjato indray le olona makao a olona eny reo lasaka ny ronjato non koa ve mivalina non ihany valina dia zao indray zany vita zay resakitsika zay a ivery le ry amin'iretsy olona rehetra zay ho ampitaina eny aminazy zay resakitsika zay satria tsy maheno zao resakitsika eto zao izy tsinona fa miandry ery dia makeny zany zay aloha zao resaka amin'zareo satria zay ny fampiresantsika teto reo koa matoa tonga eo zany izy manetrehitra hoe andiheno anay atsy a dia tsy hoe tonga dia andalo zay dia lasa ohatran'izany fa tsy maintsy miresaka amin'zareo zay fanaraka tsara tsika loatra eo alolo zany zay ianao an'izay satria tsy maintsy manao taritra amin'ireo olona reo zay mba tsy andro somako dia zay indray no miteraka ny katapaka ny lalana tapahanareo ny lalana nanao ohatran'izao satria nanday anareo dia tsy maintsy manao tatitra eny zay eto manaraka tsika hatreo a tezitra aminay hoe député tsy aninitsenenina fa voatsita masady tsy aniny tatitra neo anaty lalana tsy manao ndraiky raha ohatra zany ka misy zavatra mety mihoatra amin'ny tokony izy nesy dia ahoana indray zany amin'izay avy eto aloha zay le mahatonga anahy tonga dia mametraka mialoha anticipeko zany le zavatra ho ataontsika satria tsika eto miresaka milamina tsara tsy zavatra mikorotana eo reo vahoaka reo lamina tsara tsy zavatra mikorotana eo dia taterina iny le zavatra mifampiresantsika teto ao d'accord mety mbola verina eto mety mbola verina sanatsika misy anina dia ahoana zay le fanontaniana mipetraka mantsy ina le misy anina zao a zay eny aloha averina aloha mazava tsara ny resakatsika ianareo zany zao andrasa aloha
aleo tsara tsika maka samy assumer responsabilité nareo zao no manery ny olona mijanona morovory ao anatin'ny arabe satria raha ohatra ka navelanareo zay ny tonga dia niditra tao dia tsy mamory olona ty amin'ny arabe fa tena ao anatin'ny propriété privé ao anatin'ny toerana fefy zao le olona voatery lasa mijanona eny amin'ny arabe nareo zany zao no responsable ny mahatonga ny olona mijanona eny zay mazava tsara zay tenenina zay zay tsy niteny anao zao tonga zay ny antso ho an'ny olona aty fa tsy navelana andeha ny etsika teto dia koa ny atsy azo oatsy reo olona reo tsy tonga teo raha tsy misy ny zay tena ny antso ny olona mihitsy fa ho atao magrony ataonayka ntsika na ohatra zany dia zava-mitanga eo zay zany menay zay zany atao mazava samy mandray ny ndraiky ntsika zay zava-mitanga tsy famelanareo anay hevitratry no mahatonga azy mijanona eo zay ka zay le izy zay levanay ihany koa raha sanatrika ahoana dia izy ny responsable an'izay izay mpitandro zay fanazavatsika zay part de responsabilité atsika endra le vahoaka fianaratso dia laplazao ary izy hoe entanareo zay ny fifanazavatsika zay tsy azoko anie mahatonga antsika lasa tsy mitovy hevitra ao anatin'izany zavatra zany makolonely satria zao miala ndraikitra fotsiny izy niteny tsara mihitsy ateo hoe mifampiresaky tsika reo olona reo zany antsoinay hoatsy dia niteneny zareo hoe mijanona eo aloha nareo fa ifampiresaka aminareo zahay fandresy lahatra teto-tsika dia nareo moa zany zay mahatonga namantany hoe non daholo ve zany le fangatanana ataonay le makatsy dia ozy nareo hoe non dia zay zavatra zay no entinay mivaly eny zao zay le izy zay makeny zany zay fa tsy hoe tsisy niteny taminareo teo hoe anao an'izao zany fa hoe le zavatra fifampiresantsika teto no entinay makeny resanay aminazy eny ozy izy ka zay ka nakaganany ena jary misy interprétation hafa ndray le izy koa napetrako taminareo hoe raha sanatrika zao a dia ahoana ka zay hoe inona le sanatriavitsika zany lo tsorona ohatran'izay dia olona reo fa dia raha tsika manaiky hoe olona endry izy tsara zany itsika ihany le teny araka nanaiky fa fara-piafinana indray ary no ataony ohatra ny teny manko anao teo hoe sao dia hoe misy fanakanan-dalana io na tsala zay le olana tanao tsisy fanamafisam-peo tsika zao eto miresaka dia fakahentsaoatsoneto izy dia eto izy no atao aleo manaka-dalana eto zay eto ka zay ke le mahatonga tsika sécurisé tsara ka zay le mahatonga atsika miteny kina natahoranareo amin'ny tokotanin'olona zay ke sady vitsy kely mipanohitra ino ary natahoranyity fanjakana ty anay 6% fitondrana mamim-bahoaka ange ty atao resantsika le olona vitsy kely ty ve dia atahorana anaovana drasa aloha zay raha isa zao dia mety nareo reo dia efa mety afita ronjato dia ndao ary nareo nanaovana an'le tatitra efa maheno ne zay mbola tsy zay tina ola zay mbola tsy zay le zay le tatra mbola négociation zao zany nareo reo zao maternaliste ndao tsika eo ary ndao tsika eo ary mipetraka amin'ny position tsika fotsiny tsika zany zay iresaka amitsy eno ary efa tsy mety le vahoaka dia nareo tonay miditra ao le misana fa ronjato eo nareo anaovana tatitry nareo